Mampitomboana aminareo hatrany ny havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy mpamonjy anay. Misaotra ny amin'ity andro sy herinandro vaovao omenao anay ity indray. Misaotra indrindra Tompo koa ity ny tenanay. Ny fo, ny saina, ny fanahy, ny momba anay manontolo dia atolotra mba ho anjakanao. Fanainao masina ny tari-dalana anay, ahafahanay manao ny sitraponao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa alatsinainy tahaka an'izao fiandohan'ny herinandro ny havako, dia faly isika misaotra ny Tompo satria afaka niaraka mivavaka tany amin'ny fiangonana tahaka an'ireo mpino kristianina marobe manerana izao tontolo izao. Ny andro alahady dia antsoina hoe andron'ny Tompo, andro nitsanganan'i Jesoa tamin'ny ary tena faly aho faly ianao rehefa afaka koa nidery an'Andriamanitra, nivavaka tany am-piangonana ry havana tahaka ny ireo kristianina marobe. Tsy diso anjara tamin'izany no fahasoavana noho ny fitahiana ka dia isaorana ny Tompo. Mbola isaorana koa izy satria afaka isika ankehitriny amin'izao herinandro vaovao izao mamaraparana ny fandiniana an'ity lohahevitra hoe velon'ny finoana ny mpino ity. Ka ho anay izany dia izay mila antanterina ry havana mikasika an'izany lohahevitra izany no sady ataoko hoe amintinana izay nambara rehetra, izany no hozaraina amintsika amin'ity herinandro ity. Eny ary, anio ary dia andeha ry havana ilay voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa, toko 5:1-7 no zaraina amintsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fafinoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Amen. Ity andinin-tsoatra masina ity dia tsy azo sarahana amin'ny andininy fahaenina eo aloha sy ny andininy fahavalo aoriana. Ary hitantsika ary moa fa dia natao ao anaty fonoteny izy ity. Inona ny dikan'izany? Ireo andininy fahaenina eo aloha sy ny andininy fahavalo aoriana ireo dia milaza fa raha akambana izany dia hoy Paoly hoe aleo mandao an'ity vatana mety loha ity mba hidirana amin'ny fanatrehan'ny Tompo, mandra-piandry ny fitsanganana ny tena amin'ny maty. Tena feno finoana ary feno fahatokiana tanteraka any Jesoa Kristy mpamonjy izy. Izay no antony hanambarany an'izany. Ary raha miteny ary izy izao fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana, dia izao ry havana no azahoantsika mihena an'izany ao anatin'ity hoe velon'ny finoana ny mpino ity. Tsy azo ahorina, tsy azo hitokiana ny zavatra misy sy hita maso amin'izao fiainana izao. Izao tontolo izao tokoa reny ambaran'ny soratra masina fa ho levony. Izao hitantsika rehetra izao ho levony. Noho izany ny hita maso rehetra dia tsy azo anorenana ny finoana sy ny fahatokiana. Faharoa, ny zava-miseho koa sy mitranga eo amin'ny fiainanao na amin'ny fiainana manodidina anao. Reny koa izany dia tsy azo atao ho vatofantsiky ny finoana. Fa finoana an'i Jesoa Kristy, fahatokiana an'i Jesoa Kristy. Koa izay rehetra mitranga sy miseho ao amin'ny fiainana, izay rehetra hita sy miseho ao amin'ny fiainana dia efa programan'ny Tompo ho anao izany. Dia izay izany mahatonga an'ilay finoana no andehanantsika, fa tsy ny zavatra hita maso na ny zava-miseho na ny zavatra mitranga amin'izao fiainana izao. Tsy misy mampatahotra ireny, tsy misy mampanahy ireny, ary indrindra tsy azo hitokiana sy antenaina ireny afa-tsy Jesoa Kristy irery ihany. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo fa avelanao hitombo sy ho velona amin'ny finoana. Ka mangataka hatrany izay ny fanahinao masina Tompo, mba hitahiry anay ka tsy hampiroroha saina anay amin'ny zava-misy miseho amin'izao fiainana izao. Indraindray hoy ny sasany fambara izao no tahaka izany, na koa izao no dikan'izany, izao ny hevitra izany sy ny sisa sy ny sisa. Aza avela anasy atahotra ny amin'ireny izay. Fa izy hatoky anao Jesoa Kristy, ary dia izay miseho sy mitranga ary hitanay eo amin'ny fiainanay dia avy aminao avokoa izany. Dia ity herinandro ity apetraka eo ambany fitarihanao ho herinandrom-pitahiana, fahombiazana, ary indrindra iarahana lalana aminao ka ahitanay Tompo ny zava-tsoa ao aminao Jesoa Kristy. Dia mba herinandro koa andraisanay valim-bavaka hatrany arak'izay fanangatahanay taminao hatry ny elany ity herinandro vaovao ity. Iriny sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen.